vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantely izy mba Nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fifaliana indray no idirana atao anatin'ny tokantrantsika tsirairay avy mpanaraka nyity fahita lavitra ity sy ny fandaharana tahaka izao izay arahana amin'ny trano fivavahana vaony olo koa izany zava-dehibe no afahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ny tenako pasteur Joni andriana ny tenaina indray no eto amin'ny fanolorana izay miaraka amintsika eto amin'ny tanàna ny Tamatavy fotoana goavana ary fotoana lehibe ihany no mbola iarahantsika amin'ity asabotsy ity izay afahantsika mivavaka manompo an'Andriamanitra ary eto dia efa manasanao aty am-piandohana hoe ary miantso anao ho anao izay manana olana sarobahana aretina izay renao hoe tsy sitrapanafody efa ela ianao zay no nitsabo tena tsy nety sitrana ary renao mihitsy hoe tsy hitanao tsony izay lalaka le dia miantso anao za zany eto tena miantso hoe anao fanambotsika amin'ity asabotsy ity hoe ahoana zany Andriamanitra miasa zany io Andriamanitra io mantsy rehefa miditra antsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia azo antoka fa tsy maintsy andray fanafana fanasitranana izay olona izay izay ngamba no ela fa ny fotoanantsika dia eto amin'ny trano fihavana vaony oloko Mangarano 200 metatra miala eto amin'ny fiangonana Damascos eto dia mitsofika amin'ny lalam-pasikiny ianao dia 200 metatra miala eo dia eo ny trano fihavana vaony oloko Mangarano eo ihany koa ety amin'ny Paradesy taloha ety Akirihiry amin'ity asabotsy ity ihany koa dia fotoana goavana lehilan'Andriamanitra maro moa ny fandimby eo dia ny tenanay koa zany mijoro amin'izay vanim-potoana izay ary zay no anasako anao hoe ho antsika marary manana olana mila vavaka manokana mihitsy ny fiainanao dia asaiko anao mba ho tonga amin'ireo toerana anankiroa ireo izay afahantsika mandray fanafahana fanasitranana izany ivavaka ny tenako dia hiditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika raha eo makasitraka manome voninahitra anao indray mbola afaka hitory ny teninao anambara ny teninao anambara ny sitraponao za dia mangataka mandrakariva no anosoranao ny vavako mba tahaka ny lelan'ny efa mahay ary zay rehetra mahita sy mandre zao teninao zao dia ho tsapany ho reno zany fanasitranana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen amaky tenin'Andriamanitra isika tompoko Genesis toko 7:10 dia ny andeniny faefatra ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy raha zao zany ianao vao manaraka nyity fahita lavitra ity dia ny fandarana eto amin'ity tele ity dia ny vaony oloko no manantanteraka azy Genesis toko 7:10 dia ny andininy faefatra ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy ary raha mbola tsy nandry izy dia avy manodidina ny trano ny mponina tao an-tanànan'i Sodoma hatramin'ny tanora ka hatramin'ny antitra dia ny vahoaka rehetra tao an-tanàna dia niantso ny Lota izy ireo ka nanao taminy hoe aiza ireo lehilahy vao tonga tato aminao izao alina izao avoay aty aminay izy halalanay azy dia nivoaka teo ambaravarany Lota nakeo aminy ka nakatony ny varavarany teo ivoany ary hoy izy masina ianareo rahalahyko aza manao ratsy indro mananjanaka roa vavy aho izay tsy mbola nahalalala masina ianareo aoka ireo no avokako eto aminareo ka ataonareo aminy izay sitraponareo fa ireo lehilahy ireo kosa dia aza anaovanareo na inona fa tonga ialoka eto ambanin'ny tafotranoko izy
ary hoy izy ireo miala eto ianao de hoy izy ireo indray ile ty tonga ety vahiny kanefa matetika mila iseho mpitsara ankehitriny dia anao ratsiratsy kokoa aminao nohony am'ireo lehilahy ireo zahay dia nanosika mafy andra lehilahy izy ireo dia anlota ka nisesika hamaky ny varavarana fa naninitra ny tanany izy roa lahy zay tao anatin'ny tokantrano zany dia nanitona ny lota akao an-trano ho ao aminy ka nakato ny varavarany ny andininy mifaraiky amby folo dia nampanjambena ny mason'ny lehilahy zay teo ambaravarany trano izy hatramy kely ka hatramy lehibe ka dia sasapona ny tady ny varavarany ireo ary hoy izy roa lahy tamin'ny lota mbola manana atoko va ianao dia izay fanantonao lahy sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy ary nazovy anananao ato a-tanàna eto miala am'ty tanàna ity izay tena n'Andriamanitra izay no angalatsika fampianarana am'ty fotoana mahafinaritra be ity teto de nisy tantarana lehilahy anankiray Lota ny anarany rehefa nisaraka tamin'ny Abrahama io de nifindra monina nifindra toerana nifindra résidence tany Sodoma tao Gomora tao rehefa nipetraka tao izy hainao moa zany tanàna Sodoma zany tanàna feno faharatsiny tanàna feno fahavetavetana ary mino fa rehefa niaina ela tao Lota de lasa mba miaina tahaka ny fanaon'ny olona na de mpivavaka azy ianao rehefa mitakosona amin'ny olona tia miteny ratsy de lasa mahay miteny ratsy ho azy ianao rehefa tia mitakosona amin'ny olona tia mivavaka de mahay mivavaka ho azy ianao na tsy mpivavaka azy ianao rehefa tia mitakosona amin'ny olona manamboninahitra olona ambony manany maizy azy de na nitoetra anao ary lasa manatoetra ny olona ambony na ny fomba fitafinao ny fihetsikanao ny fofonao mialatsiny de lasa miova ho azy fa tsy izay ny tiako atongavany eto am'ty tantara ty fa ny devoly de tsy mametraka ny zanak'Andriamanitra ny olona anankiray ipetrapetraka am'izao tsotra fotsiny fa mitady lalana ary mitady irika zay ny fampianarako teto hoe tamin'ny farany teo hoe misy fanahana biby lava fa eto ndray ny devoly de na mbola tsy matory ianao na matory ianao naiza toerana misy anao de mitady irika izy mba hidirana ao anatiny ny tokantranontsika mba mitehana atsika andravana ny fiainatsika ary teto de ho volazan'ny Baiboly ary raha mbola tsy nandry izy dia avy manodidina ny tranony ny ponina teo an-tanànan'ny Sodoma hatramin'ny tanora hatramin'ny antitra tia ny vahoaka rehetra resaka ara-panany resaka tsika eto ndray andro rehefa tonga tao amin'ny Lota anjely anakiroa mpanompon'Andriamanitra anakiroa rehefa mipetraka teo amin'ny lavarangana izy teo ambanin'ny malomaloka arivariva eo amin'ny dimidimy sasany amin'ny eniny de nahita n'ireo lehilahy anakiroa reo Lota de Lota natsikaritra fa mpanompon'Andriamanitra reo zay le famondrampon'Andriamanitra zay le famangin'Andriamanitra araka ny teniko teo farany de rehefa fantatry Lota fa mpanompon'Andriamanitra reo lehilahy reo de hoy izy hoe andao rahalahy ho any tokantranoko anaovako nahandro nareo sasako ny tongotrareo anio alina dia mba mandry atao anatin'ny tokantranoko anareo zany hoe Lota zany mbola tao aminy foana lay fitiavana mandray mpanompon'Andriamanitra lay fitiavana tia mpanompon'Andriamanitra lay fitiavana mikarakara mpanompon'Andriamanitra de hoy ihany izy roa lamana hoe aleo zay ety akianjay ihany anio no hitoetra no andry fa tsy nanaiko Lota fa notereny ireo lehilahy reo hiditra ao anatin'ny tokantrano nandrahoany sakafo no sasany ny tongony fa inona ny zavatra nitranga ny tanàna tamin'izany tsy ohatry ny tanàna antsika amin'izao vaninandro zao
fa mbola nifefy tambo mbola misy varavarana nidirana zany hoe ohatrany hoe tanàna ao anaty toerana ray de gaga ny olona hoe izy ary reny lehilahy reny ny olona teo amin'ny manodidina ianao mantsy rehefa manao vahiny amin'ny toerana ray na foky tany anankiray de tonga de fantatry ny olona hoe vahiny ianao ary ny tena lalalana nreto lehilahy reto nefa de ny poziny ny mpanompon'Andriamanitra mila fantatra ao anatin'ny baiboly ao a ndray andro nisy mpanjaka anankiray rehefa nipetraka tany ambony rihana de nenjera tany amin'ny rihana ambony ao voalaza amin'ny baiboly dia nenjera izy de narary kristianina io mpanompon'Andriamanitra io fa mbola ny lalao sampy ihany koa rehefa narary izy de naniraka ny miaramilana izy ny mpifety 50 miaraka amin'ny feno voalaza amin'ny baiboly de ny teny manao hoe andana ny tanio amin'ny Belezaboba raha ho sitrana amin'ny ty aretiko ty na tsy de ny mpanompon'Andriamanitra koa Eli tam'izany mpanompon'Andriamanitra koa tam'izany de mibitsika amin'ny fon'Andriamanitra de tonga tao amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny anjely hoe andana tsy enao reny iraka ny mpanjaky reny de lazao am'ireny iraka mpifety 50 reny fa tsy aleo amin'ny fandrihinana io zay niakarana izy fa ho faty tokoa de rehefa niverina reto iraka reto dia nanambara tamin'ilay mpanjaka manao hoe ho faty tokoa ny ianao a tsy hidina eo amin'ny fandriana zay niakaranao fa ho faty gagabe le mpanjaka hoe iza nanambaranareo an'izany fa nanino nareo mivetivetika kely de tafapody tafaverina de ozy reo iraka fety 50 hoe nisy lehilahy ny eona taminay tao ambony tao lehilahy manao akanjo volombiby fekibo hoditra to de mpanjaka hoe Eli dispita izany zay zany nalalana nreto lehilahy reto koa zay namaingany lota zay nitereny lota hiditra tao anatin'ny tokantrano nisy famatarana manokana fa mpanompon'Andriamanitra ireo ary rehefa niditra tao an-trano lota reo mbola tsy natory lota mbola tsy nandro voalaza amin'ny baiboly avo niponina teo an-tanàna hatramin'ny tanora hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny antitra ny manodidina ny vahoaka rehetra fa avalo reo eo aloha azavainy resaka ara-panany resakitsika eto rehefa tonga teo ny olona de ozy ny olona manao hoe aiza le olona roa lahy zay tafiditra tao anatin'ny tokantranonao teo avoay aty aminay izy alalanay azy de nivoaky lota nidino mivaravarana teo ivoany de olo lota hoe masina ianareo rahalahy aza manao ratsy noho ny am'ireo rahalahy reo aza manao ratsy reo noho ny amin'ny olona zay tafiditra tao anatin'ny tokantranoko fa manana zanaka roa vavy avoaka keto aminareo izy de atovy zay tianareo atao aminy eo riavana ny olana misy kristianina be da be lasa manaonao foana rehefa tsy ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra lay zana mbola tsy nalala lehilahy madio io ndray niteneny aleo avoaka eo ivelany de ataovy eo zay tianareo amin'ny fotoana ianao tsy manana an'Andriamanitra tsy misy mpanolotsaina tsy misy mampianatra de lasa manaonao foana ary zany no ilaina nytony karazana fahita lavitra tony ampianarana anao ny lalana marina satria misy tontsika rehefa mandalo ady de io zany hoe ny vahaolana aleo ranga mitrosa aleo mindram-bolany amin'ny olona na mindram-bolany amin'ireny karazana fisamboram-bolo reny fa zay ngamba mety vahaolana de lasa tafalatsaka ary lota de tafalatsaka lay zanany nataony sorona ary misy vampitonsika rehetra zany rehefa tsy manana an'Andriamanitra mpanolotsaina rehefa tsy misy lehilan'Andriamanitra manolotsaina anao de lasa manaonao foana ary saingananao foana lota tetra zavatra mahafinaritra nefa reo lehilahy reo de nieno ny fifampiresan'ny lota sy reo olona manodidina zay favalo ny resaketo rendry zareo ary rehefa niakatra ny hafanana tao anatin'ireo lehilahy reo reo vahoaka reo de hoy izy reo tamin'ny lota hoe ile ty ozy mialatsiny fa zay mihitsy ny voalazan'ny baiboly teo matetika de miseho mpitsara kanefa mpivahiny ato amin'ity tanàna ity olona mpandalo olona tsy nitoetra teto tsy résidence teto fa vao mifindra voainga ary miseho mpitsara ary olo efa avalo hoe anao ratsy sy ratsy kokoa nyony aminao zay noho ny am'ireo lehilahy reo sany zany nitetika adiny devoly anao ratsy sy ratsy kokoa amin'ny fiainanao ahoana ny ampitehana anao ary raha efa potika ianao de mbola oravana
ary raha metimety ny fiainanao dia mitady hevika izy ahoana ny ampitehana anao ahoana ny andravananao zany ny dedaviny devoly amin'izao vaninandro zao fa za te ilaza aminao hoe te hibata ny tongotra ao anankiroa mihitsy zany amin'ny dia sabotsy ity hoe ty vanim-potoana ity dia vanim-potoana nanganan'Andriamanitra ny fiainanao vanim-potoana nasitranan'Andriamanitra ny aretinao vanim-potoana afaka anaovan'Andriamanitra opération ny aretina zay mamatotra anao mety efa lany fotoana ianao tatsy nakary nisy fotoana ianao efa mpanompon'Andriamanitra nisaraka tamin'Andriamanitra tototro ny problème dia misy mpanompon'Andriamanitra mamangy anao amin'ny alalan'ity fahitalavitra ity androany miantso anao hoe andao iverinao amin'Andriamanitra aza miandro ratsiratsy kokoa ny le zavatra zay efa hitanao amin'io androany io ankehitriny io ary zay ny teneny baiboly teto zay ny teneny fahavalo teto hoe ankehitriny dia anao ratsiratsy kokoa sany zany nitetika adiny devoly am'izao ahoana ny ampitehana azy ahoana ny andravana azy ahoana ny ampiletika azy ary na misy fiainan'olona rehefa metimety dia avy eo tonga dia latsaka ary ambany ary tonga dia misita be ary ambany ary mitotongana be dia ho zany hoe fa maninona ihany ty fiainako ty ka ny devoly hatramin'ny kely hatramin'ny lehibe hatramin'ny zavatra rehetra mitady hirika ny devoly rehetrarehetra io mitady hirika ny trosa mitady hirika ny aretina mitady hirika ny korotatorokatrano mitady hirika io zanakao efa rotaona sy tapany zay nieritreretinao mba hianatra any ampitan-dranomasina fa tsy mety lasa mitady hirika ny devoly anakanana hiazomana ny fiainanareo zay ny tsoko anao hoe nda ho fatarinao izy le fahavalonao dia ahoana ny atonga anao afaka atonga anao andray fanasitranana iova ary minao fa mitea sabotsy ity dia isy zavatra tsy mbola hitanao hatramin'izay zay mihitsy ny atsoko ianao marary io ao anatin'ny aretina mafy io tsy sitrapanafody efa nandeha tany ampitaizy mpanompo sampy ireo karazana mpanao fanafody malo tsy sitrana tongavy fa nisy devoly tafiditra tao fa ijereo tsara fa raha tsy teo reto anjely reto na mpanompon'Andriamanitra anankiroa reto inona ny zavatra nitranga tamin'izany vanim-potoana zany inona ny zavatra nitranga ny zanakao zany lasa sorona zanako lota ny fiainanao potika fa Andriamanitra mbola tianao te hamoakanao ao anatin'io toerana maizina io izy te hamoakanao anatin'io toerana zay mafy io izy te hamoakanao anatin'io adinao sarotra io izy dia maniraka ny mpanompony izy mba hanambaranao ny sitrapony fa zao ny zavatra mahafinaritra rehefa reniny anjely reny izy roa lahy le resaka atao ivelany tsy nanaiky izy zao ny vanim-potoana tsy anaikena ry havana hoe ho atao sorona ny fiainanao potehana maro amitsika zao manaraka n'ity fahitalavitra ity nisy vanim-potoana efa lafo le tranonao na le fiaranao andalan'leo tanàna be anao io sisa mety ahoana tinga mba sisa mivahaolana potika te mbola tsy tonga saina ihany venao lotangera mipetraka atao Sodome na manga reto anjely reto tonga saina izy wow lehilahy n'Andriamanitra reto ahoana ny atongavany reto ato anatin'ny tokantranoko ahoana ny atonga ny reto mba hinakanina ato amiko ahoana ny atonga ny reto mba izarandray ny tenin'Andriamanitra misy amintsika inge fampavavaka elaela ianao zao tsy fantatra ohatrony lasa na mitenina tenin'Andriamanitra ianao dia lasa verset populaire le zavatra mba hain'ny olona raha ny zanaka ny anavaka dia ho afaka tokoa raha ny zanako sy ny asany tanako adidika zay sisa ny hainao fa misy zavatra tsy hainao mihitsy ary mamatotra anao le zavatra io na dia hainao le tenin'Andriamanitra dia zay sisa ny ho hainao dia nefa eo am'le fiainanao misy zavatra mamatotra lotange mpivavaka fa tian'Andriamanitra izy tsy tian'Andriamanitra hijanona tao anatin'le aizina tsy tian'Andriamanitra hijanona ao anatin'le fampitehana fa rehefa andeha hisesika hiditra reto vahoaka reto zay fahavalo ara-panao andresantsika devoly reto raha ara-panay ny resana andeha hisesika ao an-tranony ny sotominy lota ny sotomin'ny anjely roa lahy izy tao anatin'ny tokantrano hoe ary nahavariana ry havana nahavariana rehefa tafiditra tao an-trano lota ny sotomin'le anjely roa lahy nanjambena ny mason'ilay fahavalo ovolaza amin'ny baiboly any amin'ny salamo fa 9:17 tapany faharoa manao hoe ny falebiazan'ny herinao ny koizan'ny fahavalonao anao
itsika le atao hoe tepolo ny fanamasina amin'ny fotoana misy herin'andriamanitra ao anatsika ao anatsika ny herin'andriamanitra tsy azo ny devoly andefasana problème zany ianao fa amin'ny fotoana no mpanompon'andriamanitra mangatsitsika matimaty tsy jereo fa tonga daholo ny olana trosa korotatokatrano olana ara-panahy hatrany anatin'ny fiangonana lasa misy olana ianao satria tsy ampy le hery ao anatinao misy hery mila midina amin'ty asabotsy ty ao anatinao anafaka anao zay hery zay anasitrana anao zay hery zay anovanao zay hery zay ary ho voalazany salamo manao hoe amin'ny fotoana midina eo aminareo fanamasina de miova ny endriky ny tany zany hoe amin'ny fotoana midina ao anatsika le fanamasina de misy zavatra miova tsy tsika ihany no miova fa ny endriky ny tantsika ny endriky ny fiainatsika ary zany no hoe tsoko anao amin'ty asabotsy ty eto mangarano eto amin'ny Damascos 200 metatra miala ny Damascos fotoana lehibe zay ahafahanao mandray fanasitranana sy fanafana eto amin'ny paradese akiriry paradese taloha eo amin'ny tsena iny tsena hazo reny de eo amoron-dalana eo misy olona mandray anao misy akay mahafinaritra be mandray anao mpiara-miasa mandray anao ary tiako ianao amin'ty asabotsy ty hiazakazaka mba ho tonga aloha satria ny toerana tompoko de malalaka kanefa miazakazaka ihany koa ny olona mitady an'Andriamanitra ianao io mihitsy zay manana ady tsy mety miva fatorany devoly fatorany reo aretina fatorany olana firy ianao no impiry ianao nefa nanao zavatra fa tsy tafavoaka mihitsy rava foana mandeha kely de rava foana potika kely potiky rava misy tona miakatra kely ambonimbony kely 2 volana 3 volana tapitapika tonga de ary ambany ary miverina zéro de zany tena fa ona mihitsy ary zany fiainana zany fa maninona ary fiainako notrao io ny dedaviny devoly jere tsara zay ny dedaviny reto olona zay tonga teo amin'ny loto reto fa ahoana kosa nefa no atao atonga ny fahavalo manjambena ny masona tsy maintsy ny fahalehibiazany ny hery ao anatinao tsy maintsy ny hery ao anatinao mety mifanesy daholo ny problème matatoato kaky ianao mifanesy aminao ianao mba manam-pahefana ihany manana ny toeranao ihany ianao atao ny tanàna ny tamatavy fa jere problème rehefa tsy marary ianao de tratranao olana rehefa tsy tratranao olana ianao de tratrana ohatrany hoe korota tokatrano zany ritra tapoka ny vola ary magaga nyty devoly ty misy olona ry havana tena miditra ny vola tena miditra fa ampirimo ao anaty vata fa avy eo mijery miaina tamin'ny azo malasa teo anyona tamina lehilahy fa vavaka izy fa ny teo amin'ny fangatsatsiahana mandray 40 millions izy ampiriminy eo anaty vata maka vola izy ny apitsininy latsaka 5 millions le izy miady izy mivady nalainao ngary neny le vola tato de ozy le madama hoe dada samy manana ny vola tsikitsika za tsy maka ny volanao zany ary raha maka mihery tanao devoly zany mitady anakorontanana foana ambotehana foana andravana foana izy famitona ianao fa nyteneniko teto efa impiry ianao zay ny tondra voka fa voateraka roa herinandro maty ray volana maty nefa le zaza salama tsara ianao salama tsara de mety gaga ianao fa maninona io ny dedaviny devoly ny devoly hatramy kely indrindra ka hatramy mavety indrindra mitady hirika idiranao anatinao amitehana anao andravana ny fiainanao tsy manaiky zany izy raha tsy potika ianao fa amitindray mitoraky ty ando tsy anaiky tsika raha tsy horavatsika koa izy raha tsy miova ny fiainatsika maninona ianao ny lasibatra foana maninona ianao ny tratran'ny zavatra io foana raha efa mpivavaka ianao ny ala tamin'Andriamanitra ka ozy ianao hoe zaranga zany tenen'ny orangah io zany ndao hiverina amin'Andriamanitra etsy amin'ny paradese ankiriry amin'ny 7 ora maraina ny varavarana mivoa amin'ny enina sasany amin'ny 7 ora maraina manomboka amin'ny fotoana vavaka lehibe misy vavaka délivrance misy vavaka fanafana misy vavaka fanasitrana afaka anasitrana anao Jesosy afaka anafaka anao Jesosy mamangy anao ny mpanompon'Andriamanitra hitondra fanafahanao anao Jesosy fa irahan'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra mba atonga anao hiverina amin'Andriamanitra etsy amin'ny paradese zany tsika amin'ty asabotsy ty manomboka amin'ny 7 ho atsika ety mangarano sy ny manodidina ihany koa de eto amin'ny Damascos mitsofoka de misy lala-pasika iny de miala 200 mètres eo 200 metatra miala amin'ny Damascos eo de misy akay koa mandray anao eo ny toerana moa mahafinaritra daholo fa zay toerana mapety anao hoe zay akaiky anao ka zany efa mino fa raha ho avy anao de ahita ny voninahitr'Andriamanitra
ary raha ho tonga ianao de ahita fanasitrana ka fotoana lehibe no anasako atsika tsiraray avy aza manaiko fatorany devoly tsony aza manaiko lasibatra tsony ary misy fotoana mba manetry tena kely ianao midina kely mety ozy ianao hoe paster te hoany afa le poziko zange olona ambony eto amin'ny tanàny manano maizy azy aetseo aloha inona ny tianao ho afaka ve sa ianao ilanjan'io aretin'io ianao nge tsy fantatry ny olona marary fa ilanjan'io mandra-pahafaty zany ianao nefa jesosy afaka anasitrana an'io andriamanitra nge tsy mataty n'le mahitanao miainao anaty fahoriana lalle de miantso anao izy am'ty asabotsy ty fotoana goavana fotoana lehibe noho izany atsoky ianao aza varimbarina fa zao fotoana mety andro fanehoany Jehovah ny heriny amin'ny sabotsysika miona miaraka am'ireo lehilan'andriamanitra ny tenanay moa ijoro eo am'izay vanim-potoana zay anampy vavakeo hiaraka aminao eo ary matoky fa tsy maintsy miova ny zavatra rehetra ka de zay ngamba ny fotoana atsika eto mino fa nandray zavatra ianao tongava tompoko aza manaiky atao sorona ny fiainanao aza manaiky mpitehana tsony ny fiainanao mety fa maromaro mihitsy ny zavatra nitranga zao ny vanim-potoana zao ny vanim-potoana atonga ny fahavalo anjambena ho hitanao fa reo fahavalona matotra anao manomboka mamototra anao tsy kelikely izy ho hitanao fa reo hotsosana matotra anao manomboka mamototra anao tsy kelikely izy hitanao fa reo aretina zay nanangejanao nandritry ny nefa taona io manomototra anao izy ary horenao zany hoe sitrany ianao amin'ny fotoana io irenao zany fijorona vavony mbola tsy re fijorona vavony mbola tsy reny ny sofinao zany hoe mahavita n'izany ve andriamanitra mahavita io andriamanitra io ry havana tena mahavita ndray andro alohan'ny amaranako azy de hivavaka teto Antananarivo ty tatary ty nisy lehilahy zay niantso an telefôny paster marary ny vadiko de atao ahoana mba eto mambavaka paster amin'ny telefôna mba ho sitrany izy fa iza hoa le vadinao eo akaikinao eo tsy eto nge izy paster fa any ami'faritra de atao ahoana zany aleo ozy fa ho atsony paster vaveo meko azy ty numéro ty fa mba miera amin'ny paster fa mety tsy ho fantatry paster izy fa za mifantatry paster za tsy nalala voninahitra ho an'ny tompo mo za tsy nalala hoe avitaizy toerana misy an'le vehivavy io fa niantso izy afaka 5 minutes teo niantso paster marary aty amin'ny tobo pahasalamana any anaty hôpitaly eto mambavaka paster de nivavahako izy ny aretiny tsy hitan'ny dokotera tsy hitan'ny radio tsy hitan'ny écho rehefa mivavahana izy niika be nitabataba zao ny teneniko taminy sitranao hainao de eo amin'ny amy 6 feo anao mivoaka amin'ny hôpitaly io anao taratasy ny dokotera moka anao io fa izy tao anatin'iny tobo-pahasalamana iny ka olona be da be fanirina maro ny tao izy mitabataba iny nioraka daholo koa ny olona fa ny zavatra nafinaritra vao vita le vavaka tamin'ny 6 teo tokoa izy no voaka ny hôpitaly sitrany mandraka androany andriamanitra zany miasa foana hitanao ianao zao mety any amin'ny toera-pitsabona mihitsy mandray an'ty teny ty tongava aloha teneny fianakaviana hoe to aloha de andao mba zana kely andramoka izao fa tsara Jehova ho voalaza amin'ny baiboly ho zatsika andriamanitra hoe afaka manasitrana anao ve afaka manafaka anao ve afaka manova ny fiainanao ve afaka manao opération any anatinao ve sitrany io vehivavy io sitrany korotana ny hôpitaly avy eo afaka 10 minitra nisy niantso azafady tompoka izy ianao paster ho aza mba fantatra ozy re paster fa io olona ivavahanao inge ato anatin'ny hôpitaly nykorotana ny hôpitaly mialatsy ny tompoko fa tsy mahalala an'izany ako vavaka no ilainiko za ve de anontany hoe aiza ianao fa de vavaka hitanao io devoly manakorotana anao io akorotatsika am'ty asabotsy ty hopitay atsika am'ty asabotsy ty za koa nefa miteny anao vao miainga any anatin'ny tokantrano ianao mila manam-pinoana tsy miandry amin'ny paster fotsiny zay fitaovana anankiray ampiasain'andriamanitra fa ianao koa mila manana finoana manana etaeta mba ho afaka amin'io zavatra sarotra zay mamatotra anao io ka tongava am'ty asabotsy ty eto amin'ny paradise mangarano eto amin'ny paradise akiriry zany manomboka amin'ny 7 maraina eto mangarano 200 metatra miala eo amin'ny Damascos tongava fa voninana afaka anao Jesosy tahin'andriamanitra asika mino fa ho avy ianao de eo anao tsika aza vaikeo ty ankoa ny andavanandro manomboka latsinainy talata larobia lakamisy
de ho atsika zay mila vavaka torohevitra manokana de ho raisinay tsirairay anao misy mpanompon'andriamanitra maro andray anao zany hoe manomboka alatsinainy talata larobia lakamisy de misy fisy individuel mihitsy andraisanay anao ikarakarainay anao de anaovanay tena hoe toro lalana torohevitra ny atsika andray de azavaina aminao fa tsisy zavatra ampiasaina akoatry ny vava de mivavaka vava io ihany zany no miteny ianao za mieritreritra hoe misy zavatra ampiasaina be pasteur misy sira be misy menaka tsisy an'zany eo ty vavy ty ihany eo amin'ny vavantsika mantsy eo no misy ny zavatra rehetra fa le latsinay ny talata larobia de ikarakarainay anao raisinay tsirairay mihitsy ianao individuel zany tonga de raisinay anao de ho karakaraina ary raha misy zavatra torohevitra toro lalana de tavinao de amin'io individuel io misy pasteur maromaro zay ao mandritry ny herinandro vitsivitsy zay karakaranao fotsiny de ho raisinay ampifaliana anao ka mahereza tahin'andriamanitra asika hivavaka ny tenako raha eo makasitraka ary mame voninahitra anao tao anatin'zany teninao zany misaotranao indrindra tompo na fako napitan'zany taio reo ty mpanomponao reto zay manaraka nyty fahita lavitra ty ary matoky afandray fanasitranana izy amty asabotsy ity tononoko sady fa zay marary ho sitrana zao fotoana itenenako zao de misy gery midina ao anatiny ao manjavy ny ho aretina ao amin'nonona io zay mifivitosana eo amin'non'io vehivavy io tononoko fa manjavy ny eo amin'ny ora tenenako zao amin'ny anarany jesosy kristy avany nazareta tononoko fa sitrany anao ranabafy hoanao rahalahy mety eo ambo fandrina anao marary anao zao mandray an'ty vavaka ty tsy haiko hoe inona mahazo anao mety fo mety ratrapo mety alahelo za mivavaka ao anao jehova anasitrana ny alahelo rehetra anasitrana ny fonao anafaka anao amin'ny anaran' jesosy kristy misaotra raha eo afaky ianao amen eny ary tompoko samy ho tahin'andriamanitra asika ny fotoanatsika zany azadino amty asabotsy ty etsy amin'ny paradesy ankiriry paradesy taloha zany eo akiriry eo manomboka amin'ny sivora maraina amty asabotsy ty de miandry anao ao jesosy etsy mangarany eo any koa etsy amin'ny damascos eo zany no mitsofoka de 900 metatra miala eo manomboka amin'ny sivora maraina sy akaiky anao andianana tongava fa miandry anao ao jesosy de misy mpanompon'andriamanitra mafinaritra miaraka aminao samy ho tahin'andriamanitra tompoko vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitsy anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana io faty ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandeha tanteny izy mba asitra